feonantsiva fandaharana totosain'ny sampana FSFLM atao anatin'ny sonotaparitany Antananarivo. Feonantsiva arahinao eto amin'ny radio teny fiainana isaky ny asabotsy maraina amin'ny 6 ora. Sabotsy 9 Desambra taona 2024 afaka andro vitsivitsy dia ankalaza ny Noely isika menakavy. Manahoana ary ny fanomanantsika azy? Efa hita osomebiseby ny rehetra, indrindra fa ireo ankizy. Tsy ny ankizy rehetra nefa no miaina ao anatin'izany hafanampo izany. Mbola maro ireo zaza sy ankizy eny amin'ny fiarahamonina misy atsika no miaina ao anatin'ny fahasairanana lalina eo amin'ny ara-pivelomana. Mba manahoana ny noelin'izy ireny? Sariako kely se anio anompo maso ny amin'izy ireny. Raha misy azo ny tanana se atao ihany dia aza mamina izany ho any serery. Izarao ny tsy manana. Amin'ny fotoana manaraka dia entina antsika tao anatin'ity fandarana ity ny manodidina izay Noely izay. Fa ho an'ny fandarana feonantsivan'io dia atolotra antsika ny tafa ny fanaovana tamin'ny akoma marisika nikasika ny FSFLM Europa. Kimbatsy Mengaly, akoma marisika, sorohitra ranitra no anentana ny fandarana anio. Dia manolotra ny fiarabana sy ny firaren-tsoa asia rehetra ary dia manasa anareo anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Teny soratra masina. Mitondra fahalalana, finoana ary fiainana. Ny teny soratra masina izay atolotra antsika anio dia izay voasoratra ao amin'ny Isaia 4:50 andininy 9 hatramin'ny andininy 9. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako, dia ny hamaha ny fatoran'ny faharatsiana sy hanaboraka ny fehiny zioga sy handefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapaka ny zioga rehetra, moa tsy ny hizara ny mofonao ho an'ny nona va sy ny hampiatrano ny oro manjenjena ary mba hanafinao izay hitanao mitanjaka ka tsy hihirim-belona amin'ny namanao ianao. Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao. Ny fahamarinanao no lohalalanao ary ny voninahitry Jehova no ho vodilalanao. Amen. Iaraka ivavakisika Andriamanitra arainay io, arainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Misaotra anao zahay fa lehibe ny fitiavanao anay, ny fahasoavanao izay ampombanao anay no mbola mahatoy izao anay. Mamela ny lokay sy ny fahotanay izay efitra mampisaraka anay aminao. Apetrakay eo aminao ny fandarana izay ataonay anio. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Tumputiao miainua sao fivavaka mitala ni fanainay
hamasino ho tonga maaminao tompotiao mijere reto zandrinao marobe ny fanahinao mamonje anay panomponao ny scoutisme ve akoma mariska avy amin'ny synodam-paritany Europe FSFLME anisan'ireo komity mpanorona ny sampana skoto any ampitan-dranomasina any miarabanse miarabantsika rehetra mpiaina ety am-panomboana dia tsara raha ndefa ritana ihany zany atao hoe FSFLM Europa izany misaotra se ny FSFLM Europa araka ny fahafantarantsika azy dia ao anatin'ny FSFLM ihany izy zany hoe fikambanana skoto manerana ny fiangonana loteranina malagasy ny fiangonana loteranina malagasy dia fantatsika fa misy synodam-paritany 13 ary farany amin'izany zany hoe synodam-paritany fa 13 ny FSFLM Europa ny Europa moa dia soritra nilazaina io amantarana fotsiny amaritana le toerana fa raha marina efa miparika ivelany Europa azy tonga hatrany Amerika ny fiangonana loteranina malagasy misy fiangonana 12 izy amin'izao ankehitriny resantsika izao dia isan'izany zany ny ao Frantsa izay toerana misy anay ao Frantsa amin'ny akapobeany zany ao no misy an'io FSFLME resantsika eto izao ny tantarany indray dia niainga tamin'ny etaeta ny zanaka loteranina tany Frantsa tamin'ny 24 nitetika asa voalohany hoe nahoana moa raha omena anjara koa ny zanaka malagasy loteranina aty ivelany amin'ny fandaharam-panabeazana scoutisme izay voizintsika eto anivon'ny fiangonana FLM dia tany no tetika asa voalohany mitetika asa voalohany io moa dia tsy afaka nandeha lavitra loatra satria nisy olana kely teo amin'ny fandaminana isan-karazany indrindra teo amin'ny anivon'ny fleuvana satria tamin'izany fotoana dia hoe teo anivon'ny fleuvana mananganana azy no ny taty aoriana nefa rehefa vory ny ekipa vitsivitsy dia teo no nanomboka nitsangana ny tetikasa vaovao fananganana nyty FSFLM ty eo anivon'ny synodam-paritany avy hatrany eo amin'izay lafi ny fananganana ny sampana skoto zay inona avy ireo dingana efa narahana tao anatin'izay nisy ny FSFLM Europa izay ny dingana efa lalovana dia mizara telo nisy zany aloha le hoe famolavolana toy zany dia hoe iza no ekipa anorona anomboka ny asa nisy avy eo ny fanambarana hoe ahoana tokoa ny fiangonana ny fiatraikan'izay avy eo dia nanomboka ny asa teo vao nanomboka ny asa zany amin'ny fahatelo ka teo amin'ny famolavolana dia teo amin'ny septambra 2024 ka hatramin'ny martsa 2024 teo dia namolavola fotsiny zany hoe teo ny fiandohan'ny tetikasa ary teo no nivondrona ireo ekipa tsirairay nivondrona ho ekipa ray eo amin'ny fanorenana nyty FSFLM Europa ity rehefa voavolavola le tetikasa hoe takiny ahoana no anaovana azy takiny ahoana no ampiarahana azy amin'ny rafitra izay efa misy dia natolotra ny synodam-paritany Europa io tetikasa io rehefa noraisiny tamin'ny martsa 2024 dia nankatoavy ny synodam-paritany ny filohan'ny synodam-paritany moa dia efa nilaza hoe efa sampana amin'ny fiangonana io ka tsy misy olana amin'ny fametrahana an'izany nanomboka teo zany rehefa nambara tamin'ny fomba ofisialy teo amin'ny FLM Europa ny fananganana ty scoutisme ity dia nanomboka ny asa jolay 2024 zany hoe famangina fiangonana ary fitsidiana zany hoe amin'ny fotoana io zany rehefa hoe manomboka ny asa ilay asa dia hoe mandeha mitsidika ny fiangonana izay maniry mangetaeta ny anana zany sampany zany ao aminy dia mamangy azy ireo izahay miara-miasa aminy mahita hoe ahoana ny fomba ananganana n'le sampana skoto ao amin'le toerana izay vangina misy efa nakefatra teo eo moa zany ny fiangonana efa nivangina ny FLM Paris ny FLM Val de Marne
ny FLM Malakoff ary ny FLM Montpellier. Efa nisy koa tsidika kely tany Marseille fa reo efatra reo aloha no nanaovana fampahafantarana ny ara-niasa tamin'ny pastora tao toerana ny komite ny fiangonana izay nandray anay tamin'izany famangina zany. Tamin'ny zakabe laharana 5 natao tany Fianaratsoa dia nisy olo tenanareo tonga avy amin'ny synode apartany Europe dia ise tao anatin'izay dia azo fantarina avy hoe inona ny tena endrika fifandraisan'ny FSFLM Europe sy ny FSFLM eto an-toerana ary koa ny MTM na ny mpanazava style eto Madagasikara. Ya, misaotra se. Ny FSFLM any Europe moa dia tsy zava-baovao akory fa amin'ny maha hoe FSFLM azy dia mirafitra tanteraka amin'ny synode am-piangonana 4 izay eken'ny mpanazava style eto Madagasikara raha teo. Izay any Europe zany dia zanaky ny FLM manontolo. Ka noho izany dia mazava ho azy fa mirafitra amin'ny FSFLM Foibe izahay sy ny Foibe mpikambanana ihany koa dia ny mpanazava eto Madagasikara sy ny tily eto Madagasikara ao anatin'ny MTM. Ny fifandraisana amin'izy ireo dia eo amin'ny fiangonana mazava ho azy zany sampana. Amin'ny sampana azy eo amin'ny fiangonana dia mitory ny filazantsara izy eo anivon'ny tanora izay beazina, ny ankizy izay beazina ao anatiny. Mampiasa ny fanabeazana skoto zany rehetra zany. Ary izay dia matona nangana an'izy io dia tena resy lahatra fa ny fanabeazana skoto izay voizina ao anivon'ireo synode am-piangonana sy mirafitra amin'ny foibe mpikambanan'ireo dia resy lahatra izay fa izany dia mahasoa ny zanaka any ivelany koa fa tsy ho tazomina eto Madagasikara ihany soa azo amin'ny fanabeazana. Ny fankanesana aty amin'ny zakabe dia zavatra tena lehibe sy sarobidy ho anay satria aty amin'ny zakabe no azahoana vaovao eto anivon'ny FSFLM hoe ahoana indray ny fomba fiasa, inona indray ny teny faneva iainana mandritra ny telo taona manaraka ary manahoana ny hafanan'ny skoto anivon'ny fiangonantsika. Matsapy izay fa voakasika izany ary faly dia faly nandray anjara tamin'izany zakabe izany satria maro ireo soa notovozina, ireo traikefa ny fampizarana, ireo torohevitra rehetra izay niraisinay tamin'ireo zoky, ireo filoha, ireo mpiandraikitra tany an-toerana. Ny zakabe koa dia sehatra iray ho anay mba hitondranay anivon'ny FSFLM ny mety fangatahana fiara-miasa rehetra, ny fanohanana amin'ny asa izay ataonay ny lavitra any. FSFLM Zaluk mulin treu, lisa lights
Ny fanamby miandry ny FSFLME. Ny fanamby mizara vitsivitsy izy ireo azo sokajiana ho telo a. Ny voalohany angamany dia eo amin'ny fampiasana, ataontsika hoe ny fampiasana ny tenin-drazana. Ny ivelan'izany moa dia tsy ny teny malagasy no heno amin'ny fiarahamonina fa ny teny vahiny. Ny teny malagasy dia ampiasaina ao amin'ny tokantrano malagasy, sasantsasany, tsy izy rehetra fa sasantsasany. Dia fanamby lehibe io ho an'ny skoto satria ny fanabeazantsika manontolo dia natao tamin'ny tenintsika izay malaza raha teo moa. Ny fiangonana raha teo ny fiangonana loterana malagasy dia amin'ny teny malagasy daholo ny anaovan'ny asany, ny anaovan'ny asa sy fampaherezana, ny anaovan'ny fotoana liturjika, ny anaovan'ny izay rehetra mahakasika ny fiangonana dia teny malagasy satria fiangonana loterana malagasy. Miditra ao anatin'izay zany ny skoto ary mamoha an'izay fitiavana ny tenin-drazana izay. Fanamby lehibe io satria ho an'ny ankizy izay efa zatra amin'ny teny vazaha dia mety ho sarotsarotra amin'ny voalohany. Afantatra izany nefa tsy atao makivy satria asa miandry le izy dia kely arak'izay ary anjarantsika amin'ny masokoto antsika mitady ny teknika rehetra ahafahana mampita amin'ireo zanaka malagasy ny Frantsa sy any Europe ireo. Izay no mety ho sokajina fanamby voalohany. Ny faharoa dia ny fiofanana. Amin'ny fikambanana mirafitra amin'ny mpanazava stily eto Madagasikara ny FSFLM izay misy ny FSFLM Europe dia rariny ary tokony tsy maintsy fiofanana omen'ny fikambanana no raisin'ireo mpanabe. Dia fanamby lehibe koa zany ho an'ny FSFLME satria tsy maintsy misy zany fiofanana manokana ho an'ny vondrona mpanazava ary misy fiofanana tandrify ihany koa manokana ho an'ny vondrona tily ho an'ireo mpiandraikitra, ireo mpanabe sy teknisianina skoto. Dia izay zany aloha fanamby anankiray eo anivon'ny fikambanana hoe na dia any an-tany lavitra any aza dia atao izay azahoana ny soa rehetra ao anatin'ny fiofanana omen'ny foibe mpikambanana. Fa tsy izay ihany, eo amin'izay lafin'ny fiofanana izay ihany misy koa ny fepetra izay takin'ny fanjakana frantsay izay toerana misy anay hipetrahana moa zany. Ny fepetra takin'ny fanjakana frantsay amin'ny lafin'ny fiofanana dia tsy maintsy manaraka fiofanana ara-panjakana ireo rehetra miandraikitra tanora, ankizy, beazina anivon'ny skotisme. Io le atao hoe BAFA sy BAFD, zany hoe brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ho an'ny mpiandraikitra, brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ho an'ny mpitarika lasy. Zany hoe raha aty amintsika zany dia raha ny eo amin'ny tily no resahana dia takitaky ny hoe olona navita ravinala, lasy ravinala, fiofanana ravinala, ny olona manana BAFD na koa licence de camp. Misy karazan-doha ireo le izy fa mitovy ny lentany. Izay ireo telo ireo dia fanamby lehibe. Ny anankiroa dia ao anatin'ny fiofanana sady ao amin'ny foibe mpikambanana mirafitra amin'ny mpanazava stily eto Madagasikara. Ny faharoa dia izay takin'ny fanjakana frantsay ho an'ny fikambanana skoto. Miresaka amin'izany sika satria ny vaovao atsoatso zao dia hitsangana ara-panjakana frantsay io fikambanana FSFLM io. Dia ny sata izay mife azy dia tsy hafa fa ny sata izay mife ny FSFLM ihany mirafitra amin'ny MTM saingy mitoerana ilalaovana an'le fanabeazana ny miova any Frantsa. Izay zao midingana manaraka fanamby koa zay satria eo ampanoratana an'izany zay zao rehefa vita zany dia ho atolotra ny synodam-paritany alohan'ny ametrahana azy ara-panjakana. Izay no zavatra miandry zany amin'ny taona izay mifandimby. Fa ny kendrena ho amin'ny lavitrezaka dia hoe mba hisy any Europa zany faritany ao anatin'ny mpanazava stily eto Madagasikara zany. Zany hoe ivondronana teo synodam-piangonana ao anaty rafitra MTM. Dia amin'izay fotoan'izay ao anatin'ny tsara zahay ary mety andefako filoha any toerana ny foibe
fobe mpikambanana azo everiny zany indrindra moa raha iresaka hoe fanokanana fivondronana raha iresaka hoe anao lalao teknika dia tena ilaina ny fisian'ny ravitro ary miandrandra izany izahay ny isin'ny faritany mpanazava faritany tily any Europa zay zany no kendrena. Izavy moa zany ny kambana anatin'ny ekipa na amorona ny FSFLM Sotran'izay komity mpanorona ny fiantsoan'izy ireo zany hoe komity niasa izy ireo mitsangana mba hiasa. Misy ao anatin'izy ireo misy pastora mpitondra fiangonana any Europa, misy pastora roa zao ao anatin'ny komity. Ireo pastora ireo dia nandalo fanabeazana skoto raha teo taty Madagasikara ka mahafantatra tsara ny skotisme. Misy tony mpivondronana mpanazava, misy tarom-panofanana ary misy mpiandraikitra, misy koa ireo izay nandalo fikambanana sampanamena taty Madagasikara ary mbola mafana moa se ao am-po le fitiavana, mbola miredareda le te hanao skoto ka dia na ny lavitra any ary dia manimanina ka dia izay no nampifanatona ireo olona ireo ao anatin'le hoe komity mpanorona mikarakara zany ny fananganana ny FSFLM any Europa. Dia tena mahafinaritra tokoa sy ny zavatra ataonareo. Inona ary ny afatra apetraka komamarisika ho an'ny mpiainaontsika ny eto an-toerana sy ireo izay hoe manam-pikasana ho any an-dafy any? Sotran'izay ny afatra angamba voalohany dia hoe asan'i Jesosy ny skotisme izay ataontsika nivon'ny fiangonana, ka amin'ny mahasan'i Jesosy azy dia tsy misy zavatra mora fa ilaina faresen-dahatra, ilaina finoana ary mandeha amin'ny fahasoavana. Dia faly be ary nandray anjara tany amin'ny Zaikabe, tany Fianaratsoa, satria mahavelim-bolo ny isan'ny mpandray anjara, mahavelim-bolo ny fitiavana iray iombona ao anatin'izany Zaikabe zany, ary tena misy fahatsapana lalina rehefa mandray anjara amin'ny zavatra goavana tahak'ireny moa hoe hisy ho avy ty fikambanantsika ty ary miatrika zavatra tsy mora nefa ny zavatra azo atao tsara satria Jesosy no miaraka amintsika. Zay zany aloha ny zava-dehibe hoe isika miasa satria Jesosy maniraka atsika. Ho an'ny eto an-toerana dia mampirisika indrindra mba hitrandraka hatrany izay talenta nomena ny fa io talenta io io no ahafahantsika mampandroso izay sehatra rehetra misy antsika na eny amin'ny fiangonana na eny amin'ny fiarahamonina na eny amin'ny sehatry ny asa. Ary io dia marina foana io na ankizitsika na tanorintsika na lehibe isika na ray aman-dreny isika. Dia izay ny afatra apetraka ho an'ireo skoto rehetra mihaino antsika amin'izao fotoana izao ho an'ny eto an-toerana. Manarak'izay mety misy koa amintsika izay mihaino izao izay mety hivahiny handalo na hitoetra any Europa any, dia mazava ho azy fa dia faly mandray anse sahady zahay dia any Europa indray zany tsika no manohy ny fanabeazana skoto izay vovizina eto amin'ny fiangonantsika sy eo anivon'ny fikambanana mpanazava sy tily eto Madagasikara. Isorana betsaka akoma marisika izay solotena avy amin'ny FSFLM Europa, avy any amin'ny sinodam-paritany Europa zany, izay anisany komity mpanorona ny FSFLM Europa. Dia misaotra anse misaotra anareo mpanolotra ny fandarana nandray anaty tampifaliana sy tampiralaina tokoa nafahantsika navita zao fandarana izao. Ny fifandraisana zany ho antsika rehetra izay maniry ny fandray aminay ampifaliana ny andraisanay izany dia misy anankiroa karazany roa. Ny voalohany dia ny adresy mailaka, iny zany adresy mipetraka izay andraisan'ny ekipa manontolo
ny taratasy na fanamariana na fanontaniana avy amintsika. Ny adresy dia fsflme@gmail.com fsflme@ na ataontsika hoe arobase moa mahazatra gmail.com. Zay no ifandraisana antsoratra. Ny FSFLME koa nefa dia mampiasa irony fitaovana fifandraisana Facebook rony, dia tadiavintsika ao fotsiny hoe fanabeazana skoto. Fanabeazana skoto, misy pejy ao hoe fanabeazana skoto, dia ao ny vaovao rehetra izay mahakasika ny FSFLME no voizina sy aparitaka. Dia manasa an'izay hitsidika an'izany pejy izany, ary manasa antsika rehetra koa ifandray, fa vonona izay ifandray amintsika skoto rehetra. FSFLM ny vaovao. Tonga soa atao anatin'ny vaovaon'ny FSFLM indraisika. Amafisana amintsika fa ny sabotsy 13 Desambra izao no farafandraisana ilay fifaninanana logo sy hira faneva ny 20 taona ny FSFLM. Raisin'ny pastora Tony eny amin'ny FLM 17 hektara zany mandritra ny fotoana maraina ho an'ireo mpandray anjara rehetra. Any an-tanànantsika rehetra ihany koa amin'ny fandraisana anjara amin'izany. Mikasika ilay fivorian'ny komity FSFLM SP-Antaza isaka atao ny tontolo andron'ny asabotsy 17 ny volana Desambra izao, dia nahazo filazana isika fa emotra ny sabotsy 20 Desambra izany. Ny toerana moa dia tsy miova fa ao amin'ny FLM 17 hektara ihany. Manao ny filazana ny birao FSFLM Synodam-paritany Antananarivo. Mivavaka azantsaratra. Jesosy zokitianay eo, misotranao zay fa totosa somatsara ny fandaharana izay nataonay teto. Tera, laza, voninahitra ho anao mandrakizay. Apetrakay eo am-pelatananao an-trano ny toy ny fandaharana rehetra eto amin'ity onjam-peo ity. Entinay eo aminao ihany koa ny tontolo andro izay diavinay anio. Ianao Jesosy io, hitarika anay amin'ny alalan'ny farenao masina. Amin'ny anaranao no ametrahanay sy angatanay izany vavabe izany. Sotra Jesosy io. Amen. Enare, mipaka ity amin'ny fafarany ny fandarantsika. Isorana betsaka ianareo izay miaino hatramin'ny farany teto amin'ny radio teny fiainana. Isorana ihany koa ireo mpanaraka marobe any amin'ireny tambajotra serasera sosialy isan-karazany ireny. Ho hatsaraina kokoa ny fandarana amin'ny alalan'ireo mpandray anjara marobe atao anatin'ny sera FIFA, ka eo andalam-panomanana izany tanteraka ny rehetra amin'izao fotoana izao, ary dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho anareo amin'ny manaraka indray. Mandra-peo nare. Feonantsivana. Fandaharana totosain'ny sampana FSFLM. Atao anatin'ny Synodam-paritany Antananarivo. Feonantsivana. Arahinao eto amin'ny radio teny fiainana isaky ny asabotsy maraina amin'ny 9.